Vavaka sika tompoko, ry Andriamanitra rainay, mahalala zay mahasoa, hitariana anay ary arovana anay. Mitenena fa manantenanao ary anao ihany no fanantenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny Josoa toko faharoa, andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo no isy ny afatr'Andriamanitra. Ny Josoa toko faharoa raha fitinina dia tahaka izao, satria tantara iray tsy mivaky izany Josoa toko faharoa izany dia tsara jerentsika indray mibango. Ny lohateny Josoa toko faharoa dia hoe ny nanorana ny mpisafitany na ny mpitsikilo-drôla tao Jeriko. Josoa moa zany zao no mitondra ny zanak'Israely nandimby an'ny Mosesy efa navela ny tazana lavitra fa ny planin'Andriamanitra dia efa manao hoe tsy Mosesy no hitondra azy any amin'ny tany Kanana fa i Josoa. Dia avy lavitra Josoa dia naniraka mpitsikilo-rôla mba hijery mialoha satria tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanafiany fa efa miambina mafy ny tao Jeriko indrindra ny tao Kanana ny amin'ny fahatongavany zanak'Israely. Dia nandeha ireo mpitsikilo-rôla ireo nakatoy izany tenin'ny Josoa izany, ary rehefa tonga tao izy dia nagaga fa avy hatrany dia vehivavy janga, mpivary tena mihitsy moa zany, antsoina hoe Rahaba. Ny olona niray azy tao an-tokantranony. Ny mpanjakan'i Jeriko koa nefa manana ny mpitsikilony dia fantany hoe misy mpitsikilo-rôla nalefa ny Josoa ka tonga ao amin'ny trano Rahaba ao. Dia rehefa tonga ary ny hiraky ny mpanjakan'i Jeriko nanontany an Rahaba, dia hoy Rahaba izay nanafina azy manao hoe tonga teto tokoa izy fa efa lasa any zareo, ndana enjeo any. Nefa nafenony tao ambony tafony tao. Ary rehefa lasa ny mpanenjika hiraky ny mpanjakan'i Jeriko, zay vao nanampina moramora n'izy mirahalahy Rahaba dia miteny amin'ny andinin'ny fahasivy hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany, mantsy any tany Kanana izany, ary efa elinay ny laza anareo, ary dia matahotra anareo ny mponina aty. Efa renay ny nanokafan Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo. Efa renay magaga mbola tsy nisy réseaux sociaux tamin'izany fa mandeha aingana be le feo. Efa renay ny nandrenesanareo, ny nandresenareo ny mpanjaka anankiroa tao Amorita dia nivoloanareo. Miaiky Rahaba mandiny faraka ambin'ny folo, mahery ny Andriamanitra reo. Ary dia takany fa tsy ho voasakana izany fitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana zany, ka izay firenena lalovana ka manohitra dia tsy maintsy ho faty. Tena nino an'ilay Andriamanitra ny zanak'Israely Rahaba ka dia nanao fifanarahana izy. Zay no nandehan'ilay finoana, nanao fifanarahana tamin'izy mirahalahy izy hoe zao hanampy anareo mirahalahy, satria tena stratejika be ilay trano Rahaba fa juste ao ambadika ao dia zay no manta hidirana ao Jeriko. Hanampy anareo mirahalahy fa zao mba angatahana, aoka tsy voakitika ny aiky sy ny fianakaviako, aoka tsisy vonoana izahay. Dia rehefa naino izany izy mirahalahy dia nanao hoe eny azy ho ajange tokoa izany, tsy ho kitikitihana ny ainareo, fa zao no izy afaro tsara ny fianakavianao anaraka amin'ny toromarika izay omeny. Ka anisan'ny toromarika tamin'izany dia hoe ho avy ny fotoana tongavanay tsy misy mahazo mivoaka ny tranonao ireo fianakavianao reo, fa zay mivoaka dia lanatsiny fa tonga dia maty. Dia nanaiky izany fifanarahana izany Rahaba. Ahitatsika amin'ny andininy fa 5 ambin'ny folo, nampidininy amin'izay ary izy mirahalahy, nampidininy avy any amin'ny tafitrano dia avy eo nampidiriny tao an-trano ka avy eo am-varavarakely nampidininy tamin'ny tady mahazaka. Dia nasainy nandositra any amin'ny lalana hafa aloha mba tsy hifanena amin'ilay mpanenjika. Dia afaka 3 andro izy mirahalahy vao tonga tany amin'ny Josoa. Dia nanao tatitra
vaviana somatsara dia nanao tatitra ary raha fehezina ny tatitra dia hitatsika amin'ny andininy faefatra amby roapolo hoe efa natolotro Jehovah ao an-tanatsika tokoa ny tany rehetra, efa kivy sy matahotra ny mponina rehetra ao noho ny amin'izay efa nataony Jehovah tamintsika. Dia isika izay mianatra sekolanahady moa mamaky baiboly dia mahalala nytoy tantara tena nampandraisan'Andriamanitra ny zanak'Israely ka tonga tao amin'ny tany Kanana. Zay raha fitinina amin'ny Joshua toko faharoa. Inona no afatra voalohany dia zao: rehefa mino an'Andriamanitra isika dia miaro antsika amin'ny loza izy. Ny finoantsika an'Andriamanitra dia miaro antsika amin'ny loza. Inona moa ilay loza mananontranony eto? Ny fanafihan'ny zanak'Israely any Jeriko sy ny ao amin'ny tany Kanana, satria efa nasiana iverinao izy. Efa fantatra fa tsy moramora zany, tsy vita ny fifanarahana, fa tsy maintsy hiaro tena koa ireo tanàna izay lalovan'ireo. Jeriko moa zany ohatra hoe vavahady tsy maintsy hidirana ao amin'ny tany Kanana. Rehefa nandre zany Rahaba no hoe mahery ny Andriamanitra ny zanak'Israely. Rahaba tsy jiosy azo ambara hoe Kananity izy, zany hoe jetilisa zany, hafa firenena. Fa rehefa nahery nataon'i Jehovah Andriamanitra izy dia nino an'io Jehovah Andriamanitra io, nino ny fahefan'i Jehovah Andriamanitra, ka nitoron'Andriamanitra hevitra hanao fifanarahana amin'reto mpitsikilo reto. Fa raha tsy zany dia isan'ny maty koa izy, voatelo natao anatin'ny loza izy. Da tsika ny andiny fasivy naneo izany finoana zany hoe fantatro fa efa nanome anareo amin'ity tany ity Jehovah. Tena fanekena zany hoe Jehovah no Andriamanitra. Ary rehefa nanana izay finoana izay Rahaba dia nitoloran'Andriamanitra saina mba ho voavonjy. Dia voavonjy tokoa izy rehefa tonga ny zanak'Israely. Nisy ny famantarana izay natao, ilay tady mazaka miloko mena no atao hoe famantarana. Dia ino no niakarany izy amin'ny rahalahy sy izay rehetra tonga nanafika, ary dia tsy nisy maty tokoa ny ankohona ny Rahaba, satria nanaraka ny toromarika, tsisy nivoaka ny trano. Finoana naseho tamin'ny fankatoavana, avitra izy, tsy nisy maty. Zany hoe tena lasa mitondra famonjena ho an'ny ankohonany ity vehivavy ity. Tangido Jesosy Kristy mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ary dia tsarovana mandrak'androany zany tantarany Rahaba zany. Raha mamaky an'i Jakoba ianao izay atao hoe manandratra tokoa ireo olona manana finoana. Jakoba toko faharoa andininy fadimy amby roapolo dia zao no voasoratra: tsy noho ny asa va no nanamarinana ny Rahaba vehivavy mpivaroteny, satria nandray ny fisafitany izy ka nandefa azy nandeha tany amin'ny lalana hafa. Tsotra ny lesona riavana, tsy takatry ny saintsika ny loza samihafa izay tiany Satana hiatra amintsika, hanjoa antsika. Na fanandevozana ny sampy, izay kisary ilay fanandevozana izay efa nanesorana ny zanak'Israely tany Egypta, na fangejana amin'ny herin'ny aizina tsotro zao, na famonoana noho ny fahakalana tsotro zao, tsy fantatrao fiaviana, na arety mandingana, na loza tsy fantam-piaviana, na fisolokina na alatra na fanalam-baraka. Eny mety ho ady-pirenena tahaka amin'izao eto koa, na mety misy korotana ao amin'ny firenena misy anao, be dia be ny fomba maro azon'ny Satana andavona anao. Fa rehefa manana finoana ianao, tena miaro anao. Rehefa manam-pinoana ianao, toron'Andriamanitra hevitra. Rehefa manam-pinoana ianao, anokafan'Andriamanitra lalana hafa. Ary zany tokoa ny fiainan'ny mino. Mety tsy takatra ny saintsika izao, fa tena tsapan'ny mino zany, tsapan'izao tantarany Rahaba izao. Ekeo fa mahatsara anao no miaraka amin'Andriamanitra, ary aza-bakivy na miembotra intsony, fa mahana hevitra heveranao Andriamanitra, mahalona ny korotana miseho amin'izao tontolo izao. Inona no afatra faharoa sady farany? Rehefa makatony planin'Andriamanitra isika dia miditra ao amin'ny famonjen'Andriamanitra. Rehefa makatony planin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra no ny planin'Andriamanitra dia miditra ao amin'ny famonjen'Andriamanitra.
izy roalahy rehetra zany dia makatoko sarin'ny mpanompon'Andriamanitra. Josoa efa voafidin'Andriamanitra manome ny fandamenana makatò izy roalahy anankiray sy ny miaramila dia nataon'Andriamanitra mandresy. Nanome famantarana moa amin'ny alalany hoe alafao eo mivaravarakely ary ilay tady mahazaka miloko mena. Zay no mifanarahan'izy ireo ary tsy tonga ho azy zany ry havana fa mampatsiahy ilay loko mena ny ra. Ny zanak'Israely koa rehefa nandefa ny anjely mpandringana hamono ny lahy matoa rehetra tao Egipta, eny hatramin'ny biby fiompy azy, ny matoa rehetra no naringany ny anjely mpandringana. Rehefa nandalo tamin'ny andro alina ny anjely mpandringana, ny zanak'Israely izay nakatò ny tenin'Andriamanitra ary nanaraka izany dia le hoe manaova fanatitra ho an'i Jehova amin'ny alalan'ny zanak'ondry ary ateteny rahany dia rehefa avy eo ahosotrareo amin'ny tolambaravarana. Ka rehefa mandalo ny anjely fandringanana dia andalo fotsiny an'izay tokantrano misy an'izany le rahany zanak'ondry zany. Fa mampatsiahy antsika inona moa zany? Jesosy Kristy nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana. Fa zay rehetra mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy dia tsy ho tratrany zany loza izany, ary ny tena loza dia ny fahafatesana mandraka izay, satria zany ny sazan'ny mpanota, zany ny sazan'ny olona tsy miala amin'ny Satana ho fato mandraka izay, tsy ahitan'izany fiainan-danitra zany paradisa izany. Ka zany ilazana ny hoe rehefa makatò ny tenin'Andriamanitra isika, miditra ho amin'ny planin'Andriamanitra, miditra mankany amin'ny famonjena, manomboka amin'ny fiainana ao ankobanandro zany. Zany no fitiavan'Andriamanitra antsika. Vasaintsany kely hoe Rahaba angera marina zany vehivavy tsotra, mbola averina ihany tsy jiosy, toetrany jiosy mantsy dia hoe jiosy ve tsia jentilisa. Araka ny fijerin'ny olona sy eo mason'ny olona dia mpivary teny, zany hoe le ahilikiliky efa tena tsy misy fanantenana intsony. Dany ngetsika efa tafiditra any amin'ny olona tsy hanana fanantenana intsony, tsy avitra intsony ozy ny olona. Fa zao nanana finoana natoky an'Andriamanitra, vo maheno ny momba an'Andriamanitra, mbola tsy nahita akory zay izy vo nahita ny zanak'Israely eo satria reo dia nidina tany Egipta nanetran'ny 700 taona. Fa rehefa naheno ry mandeha dia avy hatrany dia mino dia makatò. Vo nitoloran'Andriamanitra saina dia tsy misalasala. Zany tokony ianarantsika amin'ity vehivavy lazaina fa jentilisa ity. Ny trano zany zao dia kisary ny fiangonana. Ny fiangonana koa ny tena marina tany tokantranon'olona nanomboka. Ka ireo fianakaviany izay nanaiky hoe zany nato fa tsy mahazo mivoaka dia voavonjy. Zany no mahatonga ny tondra fivavahana tamin'ny Moyen Âge anankiray izay miteny hoe hors de l'église point de salut. Ao amin'ny fiangonana natao famonjena. Misy olona mantsy any atokantrano azy zay tsy mila zany fiangonana rozary, zay koa mba mivavaka aty. Tsy maintsy miditra ao amin'ilay fiangonana tena ny Kristy. Rehefa hivoaka ny fiangonana anao dia ho faty any. Tsy mbola paradisa koa ny fiangonana, mbola ahitana olona ratsy fanahy ty fiangonana, eny tokoa. Fa ny fiangonana no sehatra anangonan'Andriamanitra anao, andrenesanao ilay tenin'Andriamanitra izay tokony ankatoavana, ka manolotsainanao ary miaranao amin'ny loza maro samihafa rehetra. Dia mahavariana fa ity Rahaba ity dia lasa fianarana ho an'ny mino. Hebreo 12 koa dia mitanisa ireo olona rehetra izay nanam-pinoana taloha ao amin'ny soratra masina, ka mba anisan'izany Rahaba. Hebreo 12:30. Finoana no tsy nahafaty amin'ny Rahaba janga niaraka tamin'ny tsy nino satria nandray misafotany tamin'ny fihavanana izy. Noho ny finoany dia lasa feno fankatoavana izy. Io mantsy isika nandray manana finoana ara-tsaina, fa rehefa tena hoe eo amin'ilay fankatoavana dia misalasala isika. Ary lasa taranaka ara-nofo ny avian'i Jesosy Kristy aza ity Rahaba ity, araka ny Mateo 1:1-5, satria reny Boaza izy
dia jereo le ravianao sika ny Jesosy Kristy ao fa i Boaza dia anisan'izay iverina hoe niaviany Jesosy Kristy ara-nofo. Izany hoe ny tantara amin'ity raha ity zany dia mampiseho amintsika fa ny famonjen'Andriamanitra dia tsy voavidy vola, tsy manaranaka, tsy hoe jiosy anao dia voavonjy ho azy, na zanaka pasterinao na zanaka mpiandrinao na zanaka dekona, tsia ho any izay mibebaka ihany, na mpivary tena anao na mpanompo sampy, rehefa mibebaka sy mino tahaka ny raby ianao, vonjen'Andriamanitra. Natao ho amin'ny olona rehetra, enina dia ny voailika azy, rehefa manam-poana kosa nefa dia ho vonjen'Andriamanitra. Ka tandremo isika sao variana le tsaratsara fotsiny, reny le zay sanatria manao ohatra ny fariseo sy ny sadoseo, fa zany no nataony nareo ve nefa reny no nambaran'i Jesosy hoe tahaka ny fahasambao, tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka aokatsika anana fanetretena, fanahana fibebahana marina, mianso anao tompo an'io tena ino sy atokony fitondrana. Zany kisariny sy tamin'ny fiainany rabo zany nge ohatra hoe tantaraina ka mora fa rehefa mampiorooro ny zava-miseho, etsy efa zanak'Israely ombany Jehovah Andriamanitra hatrany, izay nilalova ny resy daholo. Ino no nataonao? Fa mbola manao mitsain'Andriamanitra tsy takatry ny saina. Rehefa tena matoky an'Andriamanitra ianao, tsy alina aminao ny fiarovana Andriamanitra. Ho azy iray ny voninahitra.